Amaranantsika izao fampahalalam-baovao izao dia nijery-todika ny asa vita sy ny zaran'ny paikady ahafahana manaraka ny fivoarana amin'ny teknôlôjia vaovao teo anivon'ny orinasam-panjakana positra malagasy. Fivondronana iomanana ihany koa amin'ny fizarana ny vatsim-pianaran'ny mpianatra amin'ny poketra sy ny fialana amin'ny fikirakirana vola taratasy tany amin'ny faritra Idiana sy Savana nomboan'izay fiofanan'izay. Fanampanazavana. Nataony fampidronana izy ireo mba nanaovana tombana ny zava-bitan'ireo agence tsirairay avy ny rond-poste tsirairay avy manerana faritany ny réalisation nanombona tamin'ny taona 2024 sy ny tamin'ity taona tapaka enim-bolana voalohany tamin'ity taona 2024 ity. Dia teo izay tombana izay fa natao ihany koa indrindra ity fampidronana ity mba nametrahana ny paikady hoentina miatrika ny enim-bolana faharoa ny tapaky ny taona 2024.